Mbola ho ampitomboina ao aminareo hatrany ry afako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka hatrany isika toy ny fanaontsika satria fiainana izany. Manolotra hatrany ny saotra, ny dera, ny haja ary ny voninahitra ho anao izay Andriamanitra iray. Ianao ilay iray mpamorona, ianao ilay nahary ny zavatra rehetra ary nanome izany mba ho anjakanay. Misaotra indrindra Tompo fa dia mba afaka misitraka ny amin'izany izay, misaotra ny amin'ny masoandro, ny volana, ny kintana, ny rivotra, izao zavaboary menao anay izao. Ary misaotra fa mbola afaka misakafo isan'andro ihany koa izay. Misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra ny amin'ny fivimbinanao, ary misaotra ny amin'ny fandraisanao an-tanana ny atsipiriam-piainanay voninahitra ny ho anao Tompo. Ho anay kosa dia mamindrafo amin'izay nataonay Tompo ka tsy sitraka ao ary mangataka hatrany izay ny fanahy masina. Ameno ny fo ny saina mampanahy anay fahamasina tanteraka Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho faranantsika anio ry havana ny firesahana ny amin'ny fitarihan'ny fanahy masina ato amin'ity Galatiana toko 5 ity. Andeha ho jerentsika ny Galatiana toko 5 andininy 9-10 efa hitantsika io afaka maly sy ny andininy 15. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Hoy ny andininy 9-10. Fa hoy izao: mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filàn'ny nofy ianareo. Andininy 15. Raha velona ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Ny ombonan'ireo izany dia ilay hoe mandeha araka ny fanahy. Izay izany ilay iombonan'izy ireo. Ny mandeha araka ny fanahy dia miaina araka ny fanahy ny dikan'izany, mivelona araka ny fanahy ny dikan'izany. Dia ilay fanahy masina izany izay toy izao antsika tsirairay avy ary mitondra antsika mba ho tonga olona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha velona ny fanahy hoy isika teo izany dia mandeha araka ny fanahy izany, miaina araka ny fanahy, mitondra tena araka ny fanahy masina izany. Misy zavatra roa avy amin'ireo andinin-tsotra masina ireo no raisitsika. Ilay andininy 9-10 dia milaza hoe tsy hahatanteraka ny filàn'ny nofy isika raha toa izany mandeha araka ny fanahy. Satria nahoana tokoa moa izany? Tena mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Efa hitantsika tamin'ny alatsinainy izany. Ary izay fahaizantsika hatrany manombo ny faniriana sy ny filàny eo amin'ny hazo fijaliana, hoy ny Galatiana toko 2:20, izay ihany no andresentsika ny asan'ny nofo. Inona izany? Ny fahaizana mifanerasera, miompim-piainana amin'i Jesoa Kristy velona izany. Izany izany no ahafahantsika manatanteraka an'izany hoe tsy hahatanteraka ny filàn'ny nofo izany. Ary mivavaka isan'andro satria ny nofo dia mitaona antsika hanofa. Mivavaka isan'andro, mivavaka isan'andro mba handresy ny amin'ny fitarihana sy ny filàn'ny nofo mitondra antsika hanofa. Ny andininy 15 kosa indray ilay hoe velona ny fanahy dia ambarana eto hoe aoka andeha araka ny fanahy. Toa mitovitovy ihany izany amin'ilay andininy 9-10 teo ary toa mitovy ihany amin'izay nambarantsika hatramin'izay. Kanefa izao kosa ny tena heverinay ry havana fa zava-dehibe eto amin'ity ilay faharoa ity izany. Tsy inona akory fa izay rehetra azahoantsika manana firaisana isan'andro, fiombonana amin'ny Tompo izany. Anio izany dia angamba ry havana hovidiantsika amin'ny tahaka izao izany ilay hoe fandehanana amin'ny fanahy amin'ny fiainantsika isan'andro. Eo Andriamanitra, eo Jesoa Kristy, ary asa raha tsaroantsika ilay Apokalipsy toko 2 sy ny toko 3 izay tena nahitantsika ny amin'ny hoe izay manatsofina iaino aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Io izany dia mitaona antsika mandrakariva hoe mba ho zava-dehibe mihitsy ny fiombonantsika amin'ny fiangonana. Io no nahatsapako ry havana fa
ny hoe raha miteny ratsy ny fanahy tokoa dia tsy azo famelan-keloka satria tsisy teny antsika zany. Mety hoe angamba ny tafahoatra ny teniko hoe samy very daholo na tonga any am-piangonana azy ka tsy teny avy amin'ny fanahy masina no azontsika any amin'ny hira, amin'ny vavaka, amin'ny vaky teny indrindra, amin'ny toriteny zany koa dia manentana antsika hatrany ary fa zava-dehibe ny lohahevitry menan'ity anio hoe ahaizana mandeha ny fanahy masina na koa ahaizana miaina ny fanahy masina, mandeha sy miaina araka ny tian'Andriamanitra iainantsika kristianina vita batisa, iny mpandray fanasan'ny tompo. Dia mahare zao amin'ny tompo indray ry havako sy amin'ny herin'ny faherezany ary amen'ny vavaka ary isika. Dia misaotra anao izay tompo fa te hianatra, andeha, hamindra, hiaina miaraka amin'ny fanahy izay koa dia tantano 7 isan'andro ahambina handresy ny asan'ny nota. Amin'ny anaranao nanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.